mifandray ireo zavatra anankiroa. Raha taloha tsika resaka ny tontolo zavatra anankiray dia ny fiarovana zon'olombelona zavatra mitokana. Dia amin'izao zany manomboka voy mifandray ireo zavatra ireo araka ny lazaina teny voalohany teo rehefa misy ny kolokolo dia misy ny tsy fitoviana. Eo amin'ny sambolombelona zany hitantsika izany ny sehatra panjakana rehefa misy manao-tsolitra milasa roa rehefa misy filefahany lahatra dia tsy fitoviana izay. Ary izay tsy fitoviana teraky ny kolokolo izay dia tsy rariny dia miendrika ho fanitsakitsana ny zon'olombelona. Dia ny antony antsika androany zany dia mba entina hampatsiahivana izay fifandrohizana misy izay amin'ny fisiana trangana kolokolo sy ny tsy fandatsana ny zon'olombelona zany mety miseho ny lafiny isan-karazany ary indrindra mba hampatsiahivana hoe misy tsy hoe miaro ny zon'olombelona ny olombelona fotsiny hoe fotsiny fa mifandray ireo zavatra anankiroa fahafahantsika fandroantsika amin'ny adiny kolokolo dia manampy amin'ny fiarovana ny zon'olombelona. Rehefa matetika misy trangana fanitsakitsana zany mety misy kolokolo mifototra amin'ny aviany. Raha itsika ohatra ny resaka fanabeazana rehefa ratsy kalitao sekoly antony ohatra tsy ambara-panjakana dia lesoiny ankizy ny vototoana anatin'izay rehefa ratsy ny kalitao amin'ny lalana dia lesoantsika hivezivezy ny vototoana anatin'izay dia izay fomba fijery izay zany hoentina voizina alely amin'ny vaninandro toy izao ankalazana ireo andresanam-pirenena mba ahafahana mampatsiahy izay zany mba tsy ho hitantsika hoe mifandray amin'ilay fiainana andavanandro resaka kolokolo zavatra atao ambanimbaniky fotsiny misy fiantraikany amintsika ary izay no hiantsoana ny tsirairay zany mba hitondra ny anjara biriky ny ao anatin'izay amin'ny adiny kolokolo ary indrindra amin'ny fampalatsana ny zon'olona.